toizantsika ao amin'ny Galatiana 5:5-20 fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Halleluja. Nafahan Jesosy tsika mba ho anazy, nafahan Jesosy tsika mba hanaiky anazy, afahantsika andeha araka ny fanahy masina. Dia tena hoe efa nombotsika teo amin'ny hazo fijaliana filantsika rehetrarehetra, ny zavatra iritsika rehetrarehetra, ny zavatra hoe ilan'ny nofo rehetrarehetra efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy tokony hiverenana intsony amin'izao fotoana zao. Tokony fanahy masina no mangejantsika, no mameno atsika ary mandidy atsika amin'izay fotoana zay tsika vao tena hoe afaka tanteraka, amin'izay fotoana zay tsika mpandresy. Halleluja. Omboy izay rehetra ozy Paoly hoe mboako mafy ny tenako mba ho mangana ozy izy. Halleluja. Misy dikany izy matoa ny teny an'izay. Ao anatin'izay ny fandresena, ao anatin'izay ny fitahiana.